hoe mirongatra be ny tany olona voan'ny sida mitondra ny tsimokaretina VIH sida zany eto Madagasikara. Tena hoe mampivarahontsana be, mampangoritsina satria tanora daholo ny victime amin'ilay izy zany hoe ireo ho avin'ny firenena zany. Zay moa efa tsy tanora intsony fa ho anelanelan'ny antitra sy ny tanora ny toerana misy. Nefa mampita hafatra kosa zany amintsika tanora hoe samy nandalo teo daholy. Dia ny hafatra zany dia hoe tandremo sy azo tandremana dia aleo mitandrina fa ny tena marina dia zao na mitandrana tahaka n'inona ary ianareo tanora na mitandrana tahaka n'inona ary dia enjana be io resaka fakapana io satria baiboly mampianatra fa hoe tsy mitolona amin'ny hofaman-draha fa fanaratsy eny amin'ny rivotra. Fanaratsy eny amin'ny rivotra daholo ambadika io zavatra rehetrarehetra io, manosika ho amin'ny pulsion, manosika ho amin'ny filana, ho amin'ny siantifika zao andro zareo tsy mino dia resaka hoe hormone, resaka hoe maimay sotran'izany fa fanaratsy eny amin'ny rivotra no ambadika io zavatra misy amin'izao vanim-potoana io. Ny sujet antsika eto dia resaka hoe otrikaretina sida VIH azo avy amin'ny firaisana, possible ihany koa ny azo tsina avy amin'ny hoe tandrevaka, ohatra hoe mankany amin'ny hopitaly ianao dia misy fitaovana ampiasain'ny olona mitondra ny tsimokaretina dia misy fampikasoana amin'ny alalan'ny raha. Fa bon amin'izao vanim-potoana izao moa efa misy ny strict be mihitsy ny any amin'ny mpitsabo misy ny minimum izay tsy maintsy ampiarina zany ilimitena an'izay mety ho tandrevaka izay. Dia rara be zany ny hoe vokatra azo avy amin'izay fa rahantsika mahita ny firenentsika Madagasikara ny tenenana amin'izay. Ka azo maraina koto dia hoe tsy tongatonga ho azy izy io fa ny amin'ny baiboly ihany ny Galatiana 5:1-5 dia hoe misy teny tahaka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona ihany no jinjaina. Zay mampiheritreritra be izay tenin'Andriamanitra izay hoe tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona ihany no jinjaina. Any hoe ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany dia nisy namafy tao aloha tao izy io. Ampiasao ny saina fa nisy namafy izy io tao aloha tao, ka hoe ny question mipetraka zany dia hoe nisy porte ouverte ve, nisy varavarana nisokatra ve tamin'izay hoe famafazana izay namafy zay. Zay koa mila eritreretinareo tanora zay. Ny tena koa efa antitra fa tsy tanora, mila eritreretinareo zay satria maninona zany no tonga amin'izao hoe ambony be ny tahan'ny otrikaretina VIH sida zao. Dia nisy an'ilay namafy tany aloha tany dia mijinja ny taranaka amin'izao. Meko ohatra nareo olobe teto amin'ny firenena toteny amin'ny faritra anankiray na isan-karazany, artista malaza, député na tsy député, mitsodrano amin'ny resaka filana, ohatra hoe ry Jojoby na tsy ry Jojoby na olona hafa ihany koa zany. Dia hitantsika le tsodrano fa hatramin'ny zaza madinika, eny ambafany zaza madinika le tsodrano. Kanefa le tsodrano subliminal be izy manosika ho amin'ilay filana zany. Dia zay le hoe izy nafafintsika no jinjaintsika zany. Za tsy mijinja fa ho an'izay mijinja zany il y a 3 ans passé, il y a 4 ans passé nisy namafy le izy dia zao normal raha mijinja zao ny taranaka, mijinja VIH sida, mijinja VIH sida. Mampalahelo be le izy tena mampalahelo. Dia mbola mitohy moa amin'izao vanim-potoana iresantsika zao ny salange chocolat, ny salange makoa, ny triatria, ny salange somaroa, ny salange fampandizana, fitombenana. Mijery fotsiny ianao amin'ny TikTok any amin'ny réseau isan-karazany ihany fa feno salange manitsika filana be, zany hoe mafy foana. Zay le fanaratsy eny amin'ny rivotra. Tsika tsy mitolona amin'ny hofaman-draha fa fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ka mitombona be le tenin'Andriamanitra hoe
zay afafin'ny olona nojinjaina. Raha ohatra hoe ambony be zany tanora mitondra ny odika aretina sida am'izao vanim-potoana ifampizarantsika zao de normal be le izy satria namafy tsodrano manosika ho amin'ny filana, mamafy challenge, manetsika filana, zavatra tsy misy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Zany no voiziny eto amin'ity firenena ity. Ka zay ny afatra zalahy, zay ny afatra tanora. Tianao Jesosy ny afahantsika, ny afahanao mifehy filana, ny afahanao miantisipe mba tsy ho tafiditra ao anatin'izay ataky ny fanaratsy eny amin'ny rivotra izay ianao ka ho tonga any amin'ny fahampotehana VIH sida de tsy misy afa-tsy ny fifatoranao amin'i Jesosy Kristy ihany. Zay ihany. Raha tanora ianao de endana miverina mianatra sekoly alahady mitaiza toetra vatana saina fanany amin'ireny sampana sy fikambanana any anatin'ny fiangonana reny, mampianatra mamonjea cellule de prière, fiombonam-bavaka, mifampitatana amin'izany fa rehefa tafatoetra ao anatinao ny soratra masina Jesosy Kristy tonga ao anatinao dia voafehinao azy ny hoe maimay sy ny filana sy ny ohatran'izany dia misy esprit fanan'Andriamanitra lasa miady amin'ilay fanaratsy eny amin'ny rivotra, manosika ao amin'izay filana izay mamono ny fahotanao zay le filana zay. Fitsangajangana dia fahotana alan'Andriamanitra indrindra satria miatra amin'ny tena de ny conséquence VIH sida. Raha soa de manana fiadanana amintsika rehetra. Tianao Jesosy.